kolokolo-pifidianana gouvernoura iray nomena vola 2 miliara ariary ho ny Transparency International. Iny asa Randriamamizafy tsy haharitra ny filoham-pirenena ho lany eo. SADC, COMESA, vondrona afrikanina, OIF, vitsy ny mpifidy mitaky ny fampiresana eo amin'ny sasany gazy. Takariva ny asabotsy fahavalo ambin'ny folo ny volana novambra taona 2024. Aterina indray ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa ianao. Atao anatin'ny fotoana ny fampalalambavao hamanasanao ary ny tenako anaraka izany sy hatramin'ny farany. Tony mazatra dia ny lafimbavao ny raharam-pirenena avy hatrany no isataratsika ny fampalalambavao. Tsy ho maro toerana izay ho filoham-pirenena hitondra ny Madagasikara atao arian'ny fitodian-damosina nataon'ny maro anisa tsy ny fidiny hony avy amin'ny sampana mpanaramaso ny fifidianana na ny safidy androany. Barao fifidianana 3 latsaka kely no anarain'izy ireo maso ary hita fa tena latsaka ambany dia ambany mbola tsy fahita teto amin'ny tantara. Ny taham-pandraisana anjara ranoarina tamin'ny taom-pifidianana tamin'ny taona 20 sy 20. Niarany tsindry anko ireo mpanaramaso ny fifidianana teny fotony raha ny tatitra nataon'izy ireo tamin'ity androany ity. Asinandria Malala sy Andry Rakoto Malala. Tsy ho maro toerana ny filoha hitondra ny Madagasikara sy ireo androm-panjakana miaraka aminy ho avy eo satria tsy nandaty-sabato ny maro anisa raha noharina tamin'ireo tonga ny fidy hoy ny fiarahamonim-pirenena mpanaramaso ny fifidianana safidy. Ny hena ho 3 faingo 7 isan-jato ny taham-pandraisana anjara tamin'ity fifidianana 2024 ity. Raha ny salanisa azo avy amin'ny sationana pro-pifidianana miisa 770 sy 720 na raha ny safidy maso. Tamin'ny taona 2024 dia 350 faingo 7 isan-jato izany araka ny voka-pifidianana ofisialy farany tamin'ny fiodinana voalohany. Ny faritan'Antananarivo ny tena nahitana salanisa ambany indrindra, Itasy 520 isan-jato, Bongolava 720 isan-jato, Vakinakaratra 130 isan-jato, ary Analamanga 230 isan-jato. Ireo faritra nahitana tapa-avitriana ambony kosa dia ny faritra Androy 120 isan-jato, Vatovavy 750 isan-jato ary Anosy 450 isan-jato. Azo hazavaina amin'ny alalan'ireo teboka ireto izany fidina ny tapa-avitriana izany. Tsy fatokizan'ny mpifidy ireo rafi-panjakana miandraikitra ny fifidianana, izany hoe ny CENI sy ny ACC. Fandavan'ny collectif des candidats handray anjara amin'ny zotra-pifidianana izay narahan'izy ireo toromarika tsy andraisana anjara amin'ny fandatsaham-bato. Tontolo-pifidianana misamboaravoara miampitahotra teo amin'ny olo-pirenena vokatry ny fomba fitandroana ny filaminana. Olo-pirenena tofoka manoloana ny tontolo politika eto Madagasikara izay tsy mitondra vokatsoa ho an'ny fiainana andavanandro. Io fiainan'ny tapa-avitriana io dia mety hitarika tsy famarina toeran'izay filoha voafidy ary haparefo ireo rafitra ara-panjakana. Ankoatra izay dia niara-ny tsindry sy ny fandrahonana ihany koa ireo mpanaramaso ny fifidianana teny amin'ireo birao mpifidianana. Ny fahasarotana no sedrain'ireo mpanaramaso ny fifidianana avy amin'ny safidy nandritra ny fanatanterahany asany dia toy izao. Misy ny tsindry sy ny fampitahorana nataon'ireo mpikambana ao amin'ny birao mpifidianana sy ireo tompona andraiki-panjakana tany atoerana. Nisy ihany koa ny fandavany tsy hanome azy ireo ny PV sy ny tsy famelahana azy ireo hanao ny fanamariana ao anatin'ny PV. Teo ihany koa ny fandrarana tsy anaramaso eny amin'ny SRMV. Ny fandavana faobe ny zotra-pifidianana avy amin'ny collectif des candidats tamin'ny alalan'ny tsy fanaovana fampelezan-kevitra sy fandatsaham-bato. Vokatry ny fahatapahany fitokisan'izy ireo ny androm-panjakana sy fitsarana misana ny fifidianana. No dia ny fitondram-panjakana tsy hita ny fisian'ny krizy mialohan'ny fifidianana. No laviny ny fangatahana fifampiresahana
na dia teo aza ny andraikitra noraisin'ireo mpisehatra samihafa na nelanelana sy nangataka fiamorany dadi-pifidianana ny filoana teny meram-pirenena ny mpitondra fivavahana ny atoko politika ny firaisamonim-pirenena ny syndika sy ny sehatra tsy miankina sy ny sisa sy ny sisa. Voapirofo hoy ny safidy fa zotra ny mpifidianana tao anatina fikorontanana iny tamin'ny 12 novambra lasa teo iny ary tsy ekeny rehetra. Zotra mpifidianana tao anatin'ny fianjanana sy tsy ekeny rehetra miaraka amin'ny tsy fanajana ny zon'olombelona toy ny hoerisetra ara-batana, fisamborana akerisetra sy ny fitazomana tsy ara-drariny, ny famerana, ny fahafahana maneho hevitra, ny fahafahana mivezivezy sy ny mivory ampilaminana, ny tsy fisian'ny fitoviana manoloana ny lalàna noho ny tsy fisian'ny fampiarana sy ny fitanilany fampiarana izany, ny fiandanian'ny sampandraram-panjakana tamin'ny alalan'ny fandraisan'ireo mpiasa-panjakana tamin'ny fampelezan-kevitra sy ny fanapahan-kevitra, ny firoboroboan'ny fomba mamoetra nandrina fampelezan-kevitra toy ny fampelezana vaovao tsy marina, fifandrangitana sy fanalam-baraka. Eo ihany koa ny fanodikodinana saim-bahoaka amin'ny alalan'ny fampiasana ireo mpanakanto, fizarana vola sy tolotra miendrika fividianana safidy, ny fitohizany tsy fahatombanany lalàna mifeny fividianana noho ny tsy fisian'ny fanatsarana na teo aza ny haitaky sy sosikevitra avy amin'ny mpisetra nasionaly sy raisam-pirenena. Tonga nanandrika nyty fanambarana niaraka tamin'ny safidy androany ity ihany koa ireo mpanaramaso ny fividianana iraisam-pirenena. Manapirofo izany fa efa hitan'ireo mpanaramaso iraisam-pirenena sy afrikanina ireo avokoa ireo tsy fahatomombanana maro eto Madagasikara nandritra ny fividianana natao letrezana iny. Izay ny tatitra avy amin'ny safidy fa anao mafisin'ireo mpanaramaso iraisam-pirenena ihany koa fa ambany dia ambany ny tapandraisana anjarany mpifidy nandritra iny fifidianana tamin'ny alakamisy lasa teo iny. Akoatra izay dia niantsony amin'ny tokony siany fifampiresana eo amin'ny samy malagasy izy ireo mialona aorian'ny fivoahan'ny valim-pifidianana. Namoaka tatitra momba ny fanaramaso ny fifidianana andiany voalohany moa androany ny SADC, ny vondrona afrikanina, ny COMESA ary ny OIF ny antsiprian'izay. Samy vakivavy ireo mpanaramaso ny fifidianana avy amin'ny SADC, vondrona afrikanina, COMESA ary ny OIF fa tena vitsy ny mpifidy tonga nandatsabato tamin'iny fifidianana natao letrezana teto Madagasikara ny 12 novambra lasa teo iny. Nandritra ny tatitra ny diany voalohany nataon'izy ireo amin'ny fanaramaso ny fifidianana teny fotony. La participation électorale. À l'ouverture des bureaux de vote, la mission a observé un manque d'engouement des électeurs dans la plupart des bureaux de vote visités par la mission. La mission félicite le peuple malgache pour la sérénité qui a prévalu le jour du scrutin. Cependant, elle déplore le manque d'engouement des électeurs dans la plupart des bureaux de vote observés de nature à affecter le taux de participation. Par ailleurs, elle exhorte les autorités, les acteurs politiques et autres parties prenantes du processus électoral à créer un cadre propice au dialogue afin de décrisper le climat politique actuel. Manoloana izany dia miantso ny hery-velona rehetra ifampiresaka sy andamina ny raharaha politika ireto vahiny mpanaramaso ny fifidianana ireto. Ho an'ny OIF izao dia notsindriny fa tsy feno ny fepetra azon'ny Madagasikara fifidianana iken'ny rehetra. Notre mission a cependant relevé que toutes les conditions d'inclusivité du processus électoral n'ont pas pu être réunies. Comme je l'ai déjà indiqué, certains candidats ayant décidé de ne pas participer à la campagne électorale et au scrutin, réclamant une réforme des institutions en charge de la gestion et du contrôle des élections et exigeaient le report de la date du scrutin. Au regard de ce qui précède, et tenant compte de la nécessité de préserver la stabilité, la sécurité et la paix à Madagascar, nous appelons toutes les parties prenantes à contribuer au rétablissement de la confiance entre elles et au renforcement de l'état de droit, à privilégier la concertation
et le dialogue en vue de créer les conditions d'un retour à une vie politique plus apaisée, gage de la préservation de la paix, de la stabilité et du développement intégral et durable de Madagascar. Nous exhortons les parties prenantes à tenir compte des recommandations et des observations des missions électorales afin de renforcer le cadre juridique et électoral et à préparer la tenue des prochaines élections législatives et municipales prévues au deuxième trimestre 2024. Samy nanizingizina ny amin'ny tokony irison'ny hery-velona rehetra amin'ny fifampiresahana latabatra ireo mpanara-maso ny fifidianana avy any ivelany ireo. Notsindrin'izy ireo manokana amin'izany ny gouvernemanta. Premièrement, au gouvernement. Elle demande au gouvernement, elle prie le gouvernement de mettre en place un cadre de concertation et de dialogue national, réunissant toutes les forces vives de la nation afin de trouver une issue à la crise politique actuelle. La mission demande également de restaurer les institutions prévues par la loi en vue de leur permettre d'assumer leur mission de bonne gouvernance et de l'état de droit. Elle prie le gouvernement de doter la CENI des moyens suffisants pour remplir ses missions. Elle prie le gouvernement de procéder à la codification des textes relatifs au processus électoral afin de les rendre plus accessibles. Les recommandations à la Commission électorale nationale indépendante sont les suivantes. Renforcer les mécanismes internes du dialogue avec les parties prenantes au processus électoral. Pérenniser les actions d'éducation civique et électorale en collaboration avec les organisations de la société civile. Ny filaminana no katsaina ho iatrany ny fanazavana. Raha tokantrano malagasy zany ka tsy tsabahany vahiny fa sosikevitra mba andamina ny firenena ny anay vahiny ho izy ireo ny amin'ny fotoana tokony irisoana amin'izay fifampiresahana izay. Nous, en tant que mission d'observation, nous avons lancé cet appel pour que les partis politiques, pour que la société civile, les populations et les autorités puissent s'engager pour l'organisation d'un cadre de dialogue. Mais que ce soit avant ou après, il appartient aux autorités de voir. Mais nous exhortons fortement, en tout cas les autorités électorales et les autorités politiques, à organiser, à mettre en place ce cadre de dialogue. Mbola tsy afaka manome ny tena heviny ireto vahiny mpanara-maso ny fividianana ireto, na hitondra filaminana na tsy, na eken'ny rehetra na tsy, izay ho filoham-pirenena vaovao eo. Ary tsy mbola nilaza ihany koa izy ireo na anaiky na tsy izay voka-pifidianana ho avy eo. Nous ne disposons pas du tout non plus de résultats officiels et par conséquent il est beaucoup trop tôt pour se prononcer sur une validation ou pour porter un jugement définitif sur le taux de participation et sur la manière dont les électeurs et les électrices ont pu participer. Raha fezina izany rehetra izany dia mandiso ny fihetsika sy letrezana nataon'ny CENI amin'izao fotoana fa ambony ny taham-pandraisana anjarany mpifidy iny tatitra nataon'ny vahiny mpanara-maso ny fifidianana iny. Mbola mametraka ia ihany koa izy ireo na ekenina tsy izay filoha vaovao lany eo satria raha mahita fa tsy ekeny maro anisa ny fifidianana. Andrasana araka izany ny fanambarana faharoa sady farany ho ataon'ireto vahiny mpanara-maso ny fifidianana ireto. Ny tsy fahatomombanana maro hita nandritra inzotra-pifidianana iny no anisany natonga ny fahalainan'ny olom-pirenena tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Ny fisian'ireo tsy fahatomombanana ireo no nahatonga ny vondron'ny kandida nitaky ny hanemorana ny fifidianana saingy nanao be marenina ny mpitondra fanjakana ka hananao letrezana hatrany. Na dia ambony aza ny vato azon'izay kandida andreseo dia tsy ho maro toerana mihitsy izy no hita-pahavitriana ambany dia ambany io ho ny sekretera jeneral'ny antoko fiombonana tamin'ity androany ity. Tontelo lehibe no nahatonga ny tapa-havitriana ao ambany tamin'ity fifidianana filoham-pirenena ity.
Anisany nahatonga izany ny fahitana ireo tsy fahatombanana maro nandritra ny zotra-pifidianana. Eo ihany koa ny tsy fahazotoana noho ny tsy fisian'ny programa nasa mazava nampahafantarin'ireo kandida ny vahoaka nandritra ny fampelezan-kevitra. Ireo rehetra ireo mitambatra no nahatonga ny taham-pahavitriana ao ambany nandritra ny fifidianana filoham-pirenena. Na dia ambony aza ny vato azon'izay kandida andreseo dia tsy hamaro toerana azy izany noho ny taham-pahavitriana ambany. Tantara efa nisy teto amin'ny firenena ny fisiana filoham-pirenena lanta amina vato ambony nefa ambany ny taham-pahavitriana. Io trango izay nitarika tamin'ny tsy famarina toerana ara-politika. Ny tantara tsy fanadino, ohatra ny président Tsiranana zao tamin'ny andro dia lany 98%, manodididina amin'ny 80% eo, dia hitantsika fa inona ny zavatra tsanga taty aoriana fa tsy nanana ataoko hoe stabilité politique mihitsy tamin'izany fotoana zany ka io zany tsy hoe azo refesina mo hoe ambony be lay ataoko hoe fahalany ny candidat anankiray fa miankina amin'ilay taux de participation na électeur raha ambany zany ny olona nandana an'io filoham-pirenena io zany dia mazava ho azy fa tsy hanana stabilité mihitsy na tsy hanana légitimité mihitsy zany izy ao anatin'izay 10 taona itondrana ny firenena zay fa raha ny marina zany dia mbola sarotra be zany hoe amin'ny tantara Madagasikara surtout amin'ny vanim-potoana iainantsika zao no andresena candidat premier tour zany. Ankoatr'izay, anisany nahatonga izay taham-pahavitriana ambany izay ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana izay manjaka indrindra ny amin'ny faritra ambanivohitra. Narisarisa ny resaka tsy fandriam-pahalemana. Hitantsika nitsanga tany Ankazobea zay nandorona tranon'olona reny zavatra reny zany dia mampatahotra ny olona daholo satria ny any ambanivohitra tompoko dia mandeha kilometatra maromaro fa tsy ohatrany aty amin'ny ville zay vao mahita bureau de vote. Dikan'izay zany raha tsy voaro ny ainy dia na dia manana zo feny fidy izy dia tsy afaka nefa didan'izany satria ny ainy aloha no eretseretiny zany. Azadino fa mbola maro koa ireo ataoko hoe faritra maro samihafa eto a Madagasikara zany zay tsy ahitana jiro ary mbola manjaka ao anatin' zany délestage zany zay miteraka ihany koa zany sy mifavoriser an'ilay insécurité. Tany Toliara zao dia hitantsika tsara fa misy bureau de vote zay atao hoe tsy hita mihitsy ny maha bureau de vote azy satria tsy staff anahoana raha ohatra ka tonga ny eo tamin'ireny fotoana reny dia io ihany koa ny bureau de vote anankiray tamina EPP Besasavy ohatra tany Toliara koa dia tsy fantatra mihitsy zay maha bureau de vote azy ohatrany hoe trano fivarotana charbon zany zavatra zany dia tsy namparisika ny olona zany andeha hifidy zany. Tamin'ity fifidianana filoham-pirenena farany ity nahitana izay taham-pahavitriana ambany ambany izay teo amin'ny tantarany Madagasikara. Raha tsy ahivony erivelona maro no efa nitakiny any amorana ny fifidianana natao ambiletra. Efa ela ihany koa ny antso ny tokony hanadiovana ny kianja mialohan'ny hirosoana amin'ny fifidianana ny firaisamonim-pirenena sy ny antoko politika maro mba hisorohana ny tranga toy izao. Azo antoka fa tsy ambany toy izao ny taham-pahavitriana, azo to anjatsabato ireo olom-pirenena raha azo ny antoka fa madio ny kianja hanaovana ny fifidianana. Tsy haritra araka izany izay fitondrana ho tafapetraka eo noho io taham-pahavitriana ambany dia ambany io ny mpamakafaka karaha-pirenena Ignace Andriamamizafy tsy safidin'ny malagasy maro anisa ny filoha io ka tsy anana fahamarinana toerana na ny vondrona iraisan'ny pirenena azy ahina tsy anaiky ny fitondrana hipetraka eo raha io taham-pahavitriana io no jerena ho hatrany ity mpamakafaka ity. Onjalalaina raha naivo manana sy mbola avatsaratra. Mihena ampitoerana nisan'ny vatofotsy sy ny vatomaty amin'ireo foronam-bokatra avoakan'ny CENI ny 17 Novambra tamin'ny 9 ora maraina, misaraka amin'ny 704 ireo vatofotsy, 507 kosa ny vatomaty. Ny andron'io 17 Novambra io ihany fa tamin'ny 9 ora alina dia niena ho lasa 304 ny vatofotsy ary 907 ny vatomaty. Mampametra-panontaniana hoe nakaiza ireo elanelam-bato 900 ireo. Ity trango ity izay tao manam-pirofo fa misy ny fifanerena ireo lehiben'ny distrika ampiakatra ny taham-pahavitriana ho 700 isan-jato. Na ny mpanara-maso ny fifidianana international libéral izay nafarany fanjakana azy dia nanamafy fa ambany ny taham-pandraisana anjara tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ary maro ireo tsy fanarahan-dalàna sy tsy fahatombanana ny andritra izany. Tsy hanana fahamarinana toerana izay filoham-pirenena ambolana eo ho ny mpamakafaka Andriamamizafy Ignace ary izay tsy fahamarinana toerana izay no ahatonga ny fitondrana tsy haharitra. Eto amintsika aloha zany mbola tsisy lalàna mametraka hoe 4% no tonga fidy dia rambany be dia tsy azo ekena fifidianana fa tsy maintsy heverina tsy mbola misy an'izay fa hoe na 4% na 4% no tonga fidy dia lany eo zay lany eo kanefa ny any vokatr'izay dia lany ao anatina tsy manana légitimité zany le olona zany hoe le vahoaka hoentina zany tsy mankatao azy ka rehefa fitondrana tsy akatoavin'ny maro anisa ao amin'le firenena zany fitondrana amin'ny tsingilaily zany ary tsy maharitra
akoatr'zay na ny raisam-pirenena za tsy atoky fitondrana tsy mahazo adhesion populaire zany ohatrany hoe fitondrana manonga-panjakana ihany ange zany ianao rehefa tsy mahazo adhesion populaire ianao na ny vondry ny raisam-pirenena ihany koa aza dia mety tsy anaiky ny fitondrana mipetraka amina tapa-avitriana ambany dia ambany ary izay tsy fanekeny izay mety hitarika hatramin'ny fahatapahany fanampiana ara-toekarena ho azon'ny Madagasikara. Raha tsy makatony voka-pifidianana ny raisam-pirenena dia tsy akatoaviny koa zany le olona mpitondra eo ka rehefa tsy akatoaviny olona mpitondra dia ohatrany olona sanatria vavaladiny lelo nanonga-panjakana ianao dia tsy akatoaviny firenena ianao ny raisam-pirenena ianao dia raha tsy akatoaviny ianao dia tapaka daholo zany ny fanampiana ho fampivoarana ny toe-karena fa mijanona fanampiana maha olona sisany tavela io ohatrany tamin'ny nanjoantsika tamin'ny taorina 2009 nge tapaka daholo ny fanarahana raisam-pirenena ta Madagasikara ho an'ny fampandrosoana fa fanampiana ho an'ny maha olona le fanampiana ho an'ny maha olona zany aide humanitaire sisany ataony raha sendra hoe misy kilona ohatrohatran' zany dia reny omeny fa ohatra hoe aide pour le développement na ohatra hoe hitanao ohatra hoe Union européenne zao mpamatsy volantsika anatin'ireny fed reny dia tapaka reny raha vao tsy akatoaviny zany ka fanjakana tsy akatoaviny nge dia tsy afaka manampy anao sy fa velany any dia raha zay dia verina ho sairana andrim-pandehatra zany tsika raha sanatria vavaladiny lela zay nitranga io. Azo adika ho fandresen'ny tolona nataony vondrony kandida ihany koa ity tapa-avitriana ambany ity. Izy ireo izay niantso ny vahoaka mba tsy handray anjara amin'ny fifidianana noho ny tsy fahatombanana maro hita ary koa noho ny fisian'ny kajikajy amidrinana ny safidy-bahoaka izay efa napetrapetraky ny kandida mpanjakana. Isan'ny olana fototra mahatonga ny savorovory misy eto amin'ny firenena nanekeny ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny firotsahako fidin'ny olona efa nanariny nisy zoam-pirenena mahamalagasy azy ho zava-doza no hitrangy eto amin'ny firenena raha olona efa nanariny mahamalagasy azy no hitondra ny Madagasikara fanampanazavana. Mandeha feo amin'izao fakasain'ireo solombam-bahoaka maro anisa avy amin'ny vondrona IRD hoesorina amin'ny toeran'ny filohan'ny antemeram-pirenena Kristina Razanamasoa no ny fijoroany ity lehibe ny androm-panjakana ity anelanelany manoloana ny savorovory politika misy eto amin'ny firenena. Ity androm-panjakana ity irery sisa no hany mba mijoro araka ny lalam-panondrena natao aorian'ny fanonganana ny filohan'ny antemeran-doholona Hermanana Razafimahefa. Zava-dehibe ny fijoroany FFKM sy ny filohan'ny antemeram-pirenena amin'izao fotoan'izao ary ahina ny isiany korontana eto amin'ny firenena raha mbola miziry tsy anaiky rosa ny fifampiresana ny mpitondra izay anisan'ny fototra mahatonga ny korontana noho ny faneken'ny firotsahako fidin'ny olona tsy malagasy intsony. Ny fiantraikan'izay aty amin'ny mpanohitra ny fanjakana io miamaso hery zany izy fa ny fiantraikan'izany fanjakana dia tsorakely rava ny fanjakana ny ady hatrano satria raha miteny amin'ny mpanina nge ianao anisan'ny mpamorona TGV nge zany anisan'ny acteur principal tamin'ny fandaninana Ramatoandrinina Rajoelina tamin'ny 2018 zany anisan'ny actrice principale nametraka azy tamin'ny 2009 zany ary raha nisy olona ny teneny hoe ny filohajaina Andrinina Rajoelina dia mpanina iny voalohany ny eniko ny teneny zany fa amin'izao fotoana izao izy mahatsapy izy hoe tsy mety io mila fanamboarana ngezabe ty firenena ty ary raha ohatra ka tsy vitatsika amin'izao ny dingana anamboarantsika ty firenena ty tena zany teninareo fa zava-doza ny trango aoriana ary raha ohatra ka tavelo filohan'ny republika eo Andriamatoa Andrinina Rajoelina dia azakakitsika raha va PDB ny karana ohatra irotsaka filohan'ny republika Madagasikara. Tanjondondoza ny firenena raha olona efa nanariny mahamalagasy azy no hitondra ny Madagasikara. Araka ny voafaritra ao anatin'ny andininy fahaenina efapolo ao amin'ny lalana mifehy ny zoam-pirenena malagasy dia tsy voafaritra intsony amin'ny fanompoana ny tanindrazana ny olona nanariny zoam-pirenena. Azo antoka araka izany fa tsy ady ho an'ny tombontsoa ny malagasy sy Madagasikara intsony ny tenany. Ny tena zava-doza amin'ilay hoe tsy manana tsony nationalité gasy olona mirotsaka nge iny le article 42 iny eo ihany iny milaza fotsiny hoe very ilay nationalité fa ny tena zava-doza dia ny article 46 ny code de nationalité iny. Lay article 46 dia miteny hoe libéré de l'obligation d'allégeance à l'égard de Madagascar. Zany hoe tsy misy zany lalàna na iray azy mandidy azy anao fanomponan'ny Madagasikara. Zava-doza nge zany fa izy anefany dia teren'ny lalàna amin'ilay nazahoany nationalité tsy maintsy manompo ary manaja ny lalàna any amin'ny tany io. Tsy mbola nisy ohatran'izany ty tambon'ny tany raha tantarany zao mahafantatra ary zany ty mahafantatra an'izany hoa sy indrindra ny mpitandro filaminana ny mpitandro filaminana sy ny mpitsara sy ny mpiasa-panjakana fa rehefa tsy manana obligation d'allégeance amin'ny pays amin'le firenenao ianao ka lay filohan'ny republika anao zany tsy tratran'izay dia ny secret d'état anao nge zany azo nomena olona hafa any mombamomba an'le taninao ray manontolo nge zany azo nomena olona hafa satria
tsy tratran'izay tsony izy ary zay ny zava-doza tao anatin'iny tanjondondoza no avy Madagasikara sy ny malagasy rehetra tanjondondoza ny adrem-pirenena malagasy mafantatra tsara ny fisin'io andin-dalàna io ny filohan'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenany izay anisany namolavola ny lalam-pandrenana 5 minimikipy sy tsy mandray andraikitra mifanaraka amin'ny lalàna. Fa tsy maintsy mandresy kosa ny tolom-bahoaka ho ny solomam-bahoaka Todosoa Andriamampandry manoloana ny alatra sy ny osika hita nandritra ny zotra mpifidianana rehetra hatramin'ny androany. Ho mafy ny hiatrehana ny krizy ao aorian'ny fifidianana hoy izy raha toa ka tsy mihevitra ny tena isian'ny fifidianana madio sy mangarahara ny tompona andraikitra isan'isany. Fanampanazavana. Mazava fa tsy mangarahara ny fifidianana ho ny solombavam-bahoaka Todosoa Andriamampandry. Manomboka miampy ny pirofo azo tsapaitanana mahakasika ny tsy fahatomombanana samihafa. Krizy post-elektoraly isika izao ary mety hiafara amin'ny tolom-bahoaka izany raha betsaka no mahatsapa ny lesoka tamin'ny fifidianana farany teo. Nanaraka ny toromarika ny collectif de candidat isy folo mirahalahy ny vahoaka tao Malagasy. Satria raha jerevantsika dia 570 isan-jato ny vahoaka tao Malagasy mahery dia tsy tonga ny fidy. Zany no midika fa mahita ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena ny vahoaka ary nahita koa fa fifidianana natao amboletra no nisy teto fifidianana mitanira ary fifidianana tsy manaja ny zon'ny mpifidy ny zava-nisy teto amin'ny firenena de reny ny vokany ary hitantsika zany fa na ny salanisa ary dia tena hoe fenosoka fa tsy mitovy ny total ny isam-bataozan'ny candidat zany sy isan'ny mifidy izay apetraka zany ao anatin'izay zany hoe fanala-baraka mihitsy zany zao ary fahafahambaraka eo anatrehany zao tontolo zao ny zavatra ataon'ny fitondrana ny seni indrindraindrindra zay hita tena mitanila ao anatin'izay ary efa fantatra ihany koa zao fa ho atao premier tour ty zavatra ty de ho forsena fotsiny ka amiko aminay dia fifidianana tsy ara-dalàna io fifidianana tsy ara-drariny io ary hitantsika fa akoatra ny nosoka maro isaky ny birao fatanjaham-bato hita ny birao zay fictifa be da be amanarivony no zava-misy de hitantsika zany na ny vola lany tao anatin'izay ary dia tsy mazava satria fantatsika fa reo gouvernora dia nomena 1 milliard d'ariary daholo zany izy ireo de mote FD nanaovana azy nefa entina anaovana ny propagandy ny candidat anankiray ary hitantsika koa ny transparency internationale koa zay nanambara fa misy 46 milliard ariary mahery zay nampiasain'ny candidat anankiray ary tsy mazava ny fomba nampiasana azy zany tao anatin'izao fifidianana izao rehefa atsapatena ny fitondrana ny fanjakana amin'izao fotoana izao fa nareo observateur fa nivelana zay nafarana zareo ary de efa nanambara fa tsy ara-dalàna fenosoka izao fifidianana izao ary tsy mahomby io zavatra totao io tsy mety io dia tsarovy fa eraka zao tontolo zao rehefa misy zany hoe crise post électorale zany dia ny herim-bahoaka ny tolom-bahoaka dia tsy maintsy maharesy foana ao anatin'izay de hiditra amin'izay ve tsika hiditra amin'ny resaka sanatria ady ifamony eto ve tsika miatso ny fahendren'ny mpitondra mba ho tonga saina sy tena nome rary ny safidim-bahoaka amin'ny alàna fifidianana madio sy andraisan'ny rehetra anjara ny solom-bavam-bahoaka voafito amin'ny boriboritany fahaenina mino sy tambana-tena fa mariny ny mpitondra mahita ny mpitondra eny daholo re niteny ny vovonana ny FFKM ny mpiara-miombonantoka rehetrarehetra ny antoko politika rehetra zany efa nanambara daholo fa tsy mety io fifidianana io ka dia misy manatentsika fa afaka atao no mifampiresaka afaka atao manomana fifidianana madio mangarara ao anatin'izay ara-dalàna sy ny ara-drarana zay tokony vahoaka no menina natsafidy aloha vahoaka ifidy ao anatin'ny tena hoe fifidianana madio ary aloha amin'izay ny vahoaka anao ny safidipony amin'izay ao anatin'izay rehetra izay ny avosa ny kolokolo-pifidianana nataon'ny candidat larana fahatelo hanandritra ny fampilezan-keviny ary volatrany amin'ny 9.7 miliara ariary no nanaovana izany
Akoatra ny fanirena ireo mpampianatra sy ireo mpiasa-panjakana handray anjara tamin'ny fampelezan-kevitra nataon'ny kandida lalana fahatelo dia nisy ihany koa ny fanomezana vola be amin'ny tentina 2 miliara ariary ho ana gouvernoura vola izay ahina ho nampiasaina tamin'ny fampelezan-kevitra raha ny tombana sy ny fanadihadiana nataon'ny Transparency International Initiative Madagasikara. Vola maherin'ny 300 miliara ariary no nampiasain'ny kandida lalana fahatelo nandritry ny fampelezan-kevitra niaraka ny tombatombana nataon'ny Transparency International Initiative Madagasikara. Tafiditra tao anatin'ny nampiasan'ireo vola be ireo ny fanaovana kolokolo-pifidianana tamin'ny fizarana fitaovana sy fizarana vola ho an'izay manatrika ny fampelezan-kevitra. Teo amin'ny 40 miliara ariary ny volan'olan'iny kandida lalana fahatelo ho an'ny kolokolo-pifidianana raha ny fanadihadiana nataon'ny Transparency hatrany. Hatreto mbola tsy nampafantatra ny loharam-bola nampiasainy sy ny volan'olan'iny nandritra ny fampelezan-kevitra ireo kandida telo nanao izany na dia fa nisy aza ny antso nataon'ity fikambanana ity. Voafaritry ny lalàna ny fanaovana izay fampahafantarana ny loharam-bola sy ny nandaniana azy. Zon'ny olom-pirenena ihany koa no mahafantatra izany mba hisian'ny mangarahara. Tsara manamafy fa tombana no nataon'ny Transparency International fa tsy hoe audit akory na hoe manitsaka ny asan'ny CCFVP. Raha fitinina tsotsotra fotsiny zany izay atao hoe fandaniana zay dia fantatra fa ny kandida lalana fahatelo dia nitsidika toerana miisa 90. Ny kandida lalana fa 12 dia nitsidika toerana miisa 12 ary ny kandida lalana fa 13 dia nitsidika toerana miisa 17. Rehefa fitinina zany amin'ny ankapobeny atao hoe fandaniana tao anatin'izay rehetrarehetra izay ny fizarana t-shirt na ny endrika fizarana isan-karazany ny hetsika 27 115 993 € zany no tombatombana vola nampiasaina. Ho an'ny kandida lalana fa 12 kosa dia tombanana eo amin'ny 80,000 € eo zany ny vola nampiasaina ny amin'izay teboka maro samihafa izay ary ny kandida lalana fa 13 kosa dia tombatombanana eo amin'ny 6,700,000 € eo zany manodididina izay ny vola mety nampiasain'ny kandida lalana fa 13 tao anatin'ny fampelezan-kevitra. Nokian'ny Transparency Bantsilana ihany koa ny kolokolo nataon'ny kandida lalana fahatelo tamin'ny gouvernoura sy ny fanerena ireo mpiasa-panjakana no fampelezan-kevitra na dia voararany lalàna azy izany. Vola mitentina 2 miliara ariary no nomena ny gouvernoura iray tamin'ny 29 ny volana oktobra lasa teo izay nafenina tao ambadiky ny subvention d'investissement FDL. Ahina ho nampiasaina tamin'ny fampelezan-kevitra ny kandida lalana fahatelo io vola be io hono avy ao anivon'ny Transparency International Initiative Madagasikara. Fidirana an-tsehatra ny mpiasa-panjakana mihitsy ao anatin'ny fanantanterahana fampelezan-kevitra ataoko hoe zava-doza zany satria fanitsakitsahana ny lalàna izay mipetraka. Manana profo izahay ny amin'ny sina hoe fandefasana vola 1 miliarda ariary amina atao hoe gouverneur anankiray. Jerevanareo anatin'le rapport zay dia raha ohatra an'izay daholo zany ny isaky ny faritra 13 zany vie de crédit amina anatina hoe FDL aloha le izy zay moa zany nandrakofany anazy zany. Ny zany tombanana ihany koa moa zany raha ilay kolokolo moa zany no tombanana le vola nampiasaina dia tafakatra hatrany amin'ny 9 millions d'euros any ny meto vola nampiasaina anaovana. Ny meto iaho tombana le izy zany apetraka mazava tsara. Etsy andany ihany koa ny fampiasana ireo tompona ndraikitra amin'ny fampianarana zay any amin'ny Cisco fantatsika tany Mandoto tany Sakara zay tena rofina ny mpampianatra idina ny toeram-pianarana hoe anao fampelezan-kevitra ho ana kandida. Raha izany rehetrarehetra zany no niseho tamina Cisco 410 manerana Madagasikara dia hatraiza zany le fahamarinana ao anatin'le izy. Ka eto zany zahay dia manao antsoavo amin'ny sehatra zay indrindra ny ravi-panjakana zay manao ny fanadihadiana amin'ny ady amin'ny kolokolo indrindra anatin'izao fampiakarana mivokatra amin'ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana izao mba hanao ny anjara asany mba hisiany fahamarinana mba ho fifidianana ekeny rehetra tokoa. No mafisy ity fikambanana ity ihany koa fa miavosi ireo tsy fahatombanana hita tao aorian'ny fitsirihana lisy fifidianana izay nampiasaina tamin'ny fifidianana ny 19 novambra lasa teo. Misy ohatra ny karapanondro miveriny 5 ao anatina lisy fifidianana. Misy eo amin'ny 45 848 eo
karapanondro zay misy adosoana eo am'le 6 amy chiffre ahafantarana hoe lasa vavy le olona. Misy koa 214 581 karapanondro zay miverina farafakely ny indroa farafabetsy ny indimy amby folo. Misy 240 000 mahery suspicion en anomalie ary ao anatin'izany dia misy ankizy tsy ampy taona zany hoe 17 taona no midina zany nahazo an'le karapanondro. Dia eo zany no misintona lakolosy ihany koa ny amin'izay tsy fahatomombanana ny lisam-pifidianana nampiasain'izay. Marina fa tsy ny Transparency Internationale no namoaka an'le audit fa auditeur indépendant izy ary relayenay aminareo le fanahiny satria zava-dehibe tokoa zany hoe tsika anao fifidianana nanao an'le fifidianana na inona eritreretina mikasika ny fifidianana iny natao le izy anefa an'le listra tsy tomombana ary efa tamin'ny volana Jolay izy no napafantatra hoe misy an'ireto zavatra reto nangataka izy fanazavana tsy tonga le fanazavana hatramin'izao vita ihany le fifidianana nefa. Dia eo zany no isan'ny anomalie maromaro hitanay akoatran'izay intsy izay fanombanana évaluation estimation ana vola ampiasaina amin'ny campagne électorale zay. Tolo-kevitra 770 fanatsarana ny zotra-pifidianana no natolotry ny fikambana iray nanao fitsirihana lisam-pifidianana tamin'ny volana Jolay saingy tsy nisy tohiny ny mahakasika nanatanterahana na tsy ireo tolo-kevitra ireo. Nisaotra ny malagasy tsy nandeha nanjotra bato fa tamin'ny fifidianana natao letezana ny antoko ASVM. Azo lazaina fa nandresy ny tolona satria ny maro anisa no nanaraka ny toromarika ny vondron'ny kandida ho ihany ny antoko. Tsy manaiko entim-bazaha ny maro anisa amin'ny malagasy, tsy manaiko vavolombelona napotika ny firenena ka tsy nandaja bato. Izay no votoatin'ny fanambarana nataon'ny antoko ASVM tamin'ity androany ity. Asin'Andriamanala sy Andry Rakotomala. Fandraisana goavana ho an'ny malagasy ny tsy fahatongavan'ny maro anisa nandaja bato tamin'ny fifidianana natao letrezana tamin'ny 9 Novambra lasa teo ho ny antoko HVM androany. Nisaotra manokana ireo malagasy nanaraka ny toromarika ny vondron'ny kandida ihany koa ity antoko ity. Misaotra ny vahoaka malagasy ny antoko HVM satria aminay dia naharesy ny tolona. Naharesy ny tolona satria maro anisa ny olona tsy nanaiky tsy rariny sy tsy fahatomombanana ary indrindra ny alatra zay fa napetraka tao anatin'ny zotra-pifidianana. Dia misaotra marondrano zay ny olona maro be maro anisa na dia misy ny osika betabe tao fa tsy resin'le osika maro anisa ka naneho ny heviny satria fanehoan-kevitra ny tsy fandanana mifidy. Ankoatra izay dia miantso ny vahiny sy ireo malagasy mba tsy hanaiky ho fidin'ireo mpitondra fanjakana vola ihany koa ity antoko politika ity. Mba tsy araka sanatriny zany io raitsy komakomba amin'izao tsy fetezana izao ary mampirisika mihitsy ny rehetra efa nisoranay teo fa mampirisika antsika rehetrarehetra mba anohy tolona mampirisika andreo ray aman-dreny kandida ireo mba irahina satria izao ny tena fotoanany dingana lehibe nefa azotsika zay ny amafisiny antoko HVM dingana lehibe tsy fandresena tanteraka akory fa dingana ray lehibe makany amin'ny fanjariana eto amin'ity firenentsika ity no efa vita ka mbola mampirisika ary milaza fa ny antoko HVM dia vonona lalandava hiaraka amin'ireo antoko politika ireo ray aman-dreny mijoro amin'izao fotoana izao ny mpianatra ny syndicat sy ireo OSC maro samihafa ny fikambanana samihafa ka miaraka mijoro amin'izany foto-kevitra afahantsika manatsara ny firenentsika afahantsika mba mampijoro an'izany anatin'ny fahamarinana izany dia anisany tarika ololarana amin'izany ny antoko HVM. Zay no fanantenana ny ampitso ary anisany verinay indray mandeha fa anisany tsy maintsy mijoro zay mba azahoan'ny firenena malagasy ao anatin'ny fahamarinana sy ny filaminana ny firenentsika. Nanamafy moa ny antoko HVM androany fa tsy ho maro toerana ary tsy teraka filaminana velively eto Madagasikara izay folo olaniny ny fitsarana avy momba lalam-panorenana sy ny seny ho mpandreseo satria tsy ekeny ny maro anisa. Fa valiteny anavina kosa no nasetry ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana raha nanontanian'ny mpanao gazety ny heviny momba ny raha fanakianana ny tirafim-pitsarana iray ity eto Madagasikara. Iara-nikihana mivaivay ny ACC no ireo fanapa-kevitra tsy ara-dalàna sy feno fitanilana no raisin'izy ireo tamin'izao raharaha-pirenena izao. Ataka izao ny andinindiny momba izay tateriny Asin'Andriamanala sy Andry Rakotomalala.
ho gaga sy ho sahirana ireo mpanimbasimbanay ao anatin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana rehefa iteny aho aoriny fivoan'ny valim-pifitianana. Io nambarany filohan'ny HCC raha nanontaniana ny heviny momba n'izao zava-misy eto Madagasikara izao. Anisany azahoan'ity androm-panjakana ity kiana mivaivay ireo fanapahan-kevitra anoraisiny tsy manaraka ny lalam-panorenana ary feno fiandaniana. Ny mpanaramaso ny fifidianana ihany koa moa androany dia laza fa anisany tsy mitondra filaminana eto amintsika ny fanapahan-kevitry ny HCC tahaka ny fanekena ny firotsahany Andry Rajoelina, ny fanomezana ny fahefana ny governemanta fiaraha-mitantana sy ny famerenana izany fahefana izany ho an'ny filohany anteny Merandoholina. Ny tena hoe manao fanakianana nge didy sy ny fanapahana ataon'ny fitsarana manalam-panorenana tsy dia reto loatry, tsy dia reto mpanaramaso raisam-pirenena reto loatra ny tena manao fanakianana maivay fa ataontsika hoe samitsika malagasy ihany ireo milaza mahay lalàna avocat magistrat professeur tahaka an'izany na ny lehibe ny androm-panjakana koa ara ka noho ny hoe mbola mila fitoniana ty firenena ty dia mbola tsy hamaly an'ireny fa misy fotoana itenenana, misy fotoana anginana. Amin'izao dia fotoana anginana amin'izao fotoana izao miandry ny valim-pifidianana tanteraka zany tsika farany zany. Fa raha ny tenako aloha amin'ny filohan'ny fitsarana manalam-panorenana sy maha-olom-pirenena maha-olom-pirenena mahaino an'ireny fanivativana sy famiaviniana ataon'ny fitsarana manalam-panorenana ireny dia manakambara tokoa ary ho gaga sy ho sahirana ireo mpanimbazimba sy milazanay tsy mahay ninina rehefa isokatra ty vavako ty indray andro any fa izao tsika aloha mbola mila fitoniana. Taka izany valiteny filoana androm-panjakana eto amintsika, valiteny navina ary miaro fandrahonana. Ny tantara no hitsara ary mbola ao tsara ny vahoaka malagasy avokoa ny manam-pahefana na iza na iza. Tsara manamarika fa efa nanohana ny Andry Rajoelina hatramin'ny taona 2024 ka hatramin'izao Inga Florent Rakotoarisoa izay napetraka ho filohan'ny HCC ankehitriny. Azantsika hatreo ny vaovaon'ny politika fa hivadika lafim-baovaon'ny fampianarana kosa isika. Tsy misy fahavononana mali ny filan'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny avy amin'ny fitonam-panjakana hoy ny SSS fa fandririrana sy fandaniana ny fotoana ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra no nataony hatramin'ny sian'ny fitakiana lava reny. Fitondrana ny safidy ny anao anjorom-bala ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa no misy ankehitriny. Arak'izany mitohy ary tsy mijanona ny tolona hitakiana amin'ny endriny hafa ny zo sy ny asina izay antoko ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa araka alitao sy andry ny fampandrosoana ho ihany ny SSS tao anatin'ny fanambarana nataon'izy ireo. Tapaka kosa nefa fa amitany taom-pianarana 2024 2024 izay tsy ho vita raha tsy 20 herinandro eo farafakely ny SSS Ampanantananarivo. Miantso ny ampitsarana tanteraka ireo fandrahonana siramataora ary ny antsojay atao amin'ny ireo mpitarika ny SSS. Momba ny raharam-pirenena kosa entitra ny SSS fa mitoy ny fanitsakitsahana ny matanitandalana ny Madagasikara voahososo ny lalam-panorenana ary tsy voahaja ny demokrasia sy ny zolon'olombelona eto amin'ny tany sy ny firenena. Fa nivoaka androany ny andiany faefatra amin'ireo mpianatra teny anglisy tetsy Ambohimanarina nisitraka fampianarana mamaim-poana tamin'ny alalan'ny fikambanana ny andraina izay novatsiny ny solomam-bahoaka Todosoa Andriamampandry Arabola izy ireo. Mitohy hatrany ny fanasoavana ny tanorana Ambohimanarina hoy izy ho fanamavanana azy ireo amin'ny fitadiavana asa sy ho fanampiana ny ray aman-dreny. Fanampanazavana. Mitombotra kefy ireo tanorana Ambohimanarina amin'ny alalan'ny fianarana teny anglisy. Sy volana nenarany 7 mianadahy ireto andiany faefatra tamin'ny fanampiana nataon'ny fikambanana mpanao asa Sasony Andraina. Zava-dehibe ny fahaizan'ny tanora fitem-pirenena hafa ahazon'ny velatra bebe kokoa eo amin'ny sehatry ny asa anala fahasahiranana ho an'ireo ray aman-dreny ihany koa ny tanjona. Zany moa natao dia mba anampiana ny tanorantsika izay fiteny anglisy zay izay fantatsika fa anisan'ny tena ilaina izao amin'ny sehatry ny asa na amin'ny sehatry ny fianarana dia tsy azo ialana izany fitenenana sy fahaizana ny teny anglisy zany. Raha ianatran'izay ny zaza malagasy anao formation dia vola be tsy takatry ny ray aman-dreny dia zay zany natonga ny tenanay efa ataonany maro
miaraka tamin'ny association ny andraina zany a nanao an'izay mamy am-pona ary tsy hitany hoe zay ihany fa ny polycope koa zany a dia mamy am-pona eo ihany koa zany a ny teny allemand zay nataoko koa zany a efa nandrisy ty taona ty zany a dia eo koa zany fanofanana mamy am-pona zany teny allemand zany zao zany no atao de mba anampiana ny mpiarabelona anampiana ny tanora mba ho tanora mahay ary tena hoe mahavita zany a no rainy ty fireneny ty a ka dia amin'ny mampanabe ny tena koa zany a dia ataoko hoe mitondra ny anjara-biriky ho an'ny zanaka malagasy sy ho an'ny firenena ny itenanay amin'ny mahasolom-bavim-bahoaka ny Madagasikarana. Tanoran-jato ny sy fianakaviana maro no efa nisitraka tombontsoa noho ny fifanampiana teto Ambohimanarina izay nataony solom-bavim-bahoaka tiako Madagasikara, fampianarana manamboatra savony, fanomezana fiofanana ny tanora na call center, informatique, fampianarana teny anglisy ary fampianarana teny allemand izay efa nanomboka iray volana. Miverina kosa ny fianarana teny anglisy amin'ny volana janoary 2024. Extrait manome diplôme. Vaovao ny fanatanjahantena kosa indray lavo ny ekipa pirenena ganianina tamin'ny sarainoatra ny Bariany Madagasikara tamin'ny lalao andro voalohany amin'ny fifanitsanana ho an'ny lalao iratany 2024 nanindry ny Bariana andritra ny fizara-potoana voalohany nivadika kosa izany tamin'ny fizara-potoana faharoa nisy baolina saika matin'ny malagasy teo amin'ny minitra faha-20 saingy mbola navota ny tsatoby izany teo ampamaranana ny fe-potoana fanampy no napiditra baolina tamin'ny Aratony Melvin ny ekipa ny Ghana mazava araka izany ny isa telo azony Ghana taorian'iny lalao iny samy manana isa telo avy kosa na i Ghana na i Comore ao anatin'ny vondrona taorian'ny voka-dalao ny fanandrina ny Comore sy ny Repoblika ny Centrafrika tamin'ny isa 4-0 mitony lalao an'ny Barea hanafika ny Tchadianina ny Malagasy ny alatsinainy ho avy izao noho ny tsy fananany Tchad kanja nahazo fankatoavana avy amin'ny CAF dia ao amin'ny stade municipal Douda any Maroc no hanaovana ny lalao amin'ny 7 alina ny toerana amin'ny 10 alina kosa eto Madagasikara. Amaranantsika ny fampalalamba vao ary ny marisaka iraisampirenena manotsy mijanona ny fanafiana ny Gaza ny tafika Israelianina hatramin'izao ampolony ireo namony ainy tsy vitsy ihany koa ny naratra vokatry ny fanafiana anabakabaka tamina tanàna maro sy trano maromaro sy faritra samihafa tany an-toerana andomiaratina sy mbola avatsara. Farafakely ny olona 4 namony nandritra ny fanapohana trano lehibe telo omaly alina atao amin'ny tanàna ny Kanyons avoan'ny Gaza raha nitatitra nataony lehiben'ny hopitaly iray androany. Olona 13 hafa ihany koa naratra vokatry ny fanafiana anabakabaka ny tranga atao amin'ny distrika ny Amady raha nitatitra trany. Ny alina io ihany nisy ihany koa ny filazana fa olona 5 hafa ny maty nandritra ny fanafiana Israelianina atao amin'ny Soponena la Balata ao sy Jordanie raha ny filazany mpitantana ity toby ity vokatry ny fanafiana anabakabaka namely ny trano iray misy ny fibeny fata no nitarika ny loza nanao itraritsinana marina izany avy trano kosa ny tafika Israelianina mananika ny 404 alina ny ponina ao Balata raha nitatitra avy amin'ny ONU izay mandraikitra izany toby izay mampiatra n'ireo tanora mpiady mpikambana ao amin'ny sampana mitabiadiana ao anatin'ny vondrona palestiniana maro. Hatramin'ny nanafia ny vondrona mpampiorora masa ny Israely hatramin'ny 7 oktobra namilitsakizanina ny Gaza tamin'ny alalan'ny fanapohana bomba ny tafika Israelianina ary nanaparitaka izany tamin'ny faritra maro tao amorontsiraka andrefana sy Jordanie. Ity toerana ity izay nobodon'ny Israely nanomboka ny taona 1979. Manodidina ny 200 kosa ireo Palestinianina matin'ireo mpanjanaka sy miaramila Israelianina nanomboka ny 7 oktobra raha nitatitra navoaka ny ministera fahasalamana Palestiniana. Dia ny vaovao ny maresaka iraisampirenena iny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no netiko nanankatonana tanteraka ny fampalalamba-baovao tamin'ity androany ity ankasitrahana fenanao hananaraka izany hatramin'ny farany ato ny mahazatra moa dia ny fandarana aona marina sy ny fandarana Global News no arainao aorian'izao fampalalamba-baovao izao Beliver 2 io kosa ny lohateny ronan-tsarina amin'izao atolotry ny ambiasaonao amin'ity ariva ity ny tenako mametraka ny manapitafary tompoko lasy tompoko vavy.